Lafa mavao makasika ny fitaterana kosa indray no entina amintsika manaraka ary zany dia ny fisina lozam-pifamoivoizana tetsy anosy tetsy lozam-pifamoivoizana natalanjona tokoa no nitranga tetsy anosy ny maraina tokony tamin'ny 3 ora tany hoany satria dia fiara kely iray mitondra ny marika BYD miloko volondavenona mainty no nisidina avy eny ambony ny fiolanana midina makany amin'ny ranona anosy iny avy hatrany moa dia nitotona tamin'ny arabe ambany ilay fiara ary ny korisa latsaka tao anatin'ny ranona anosy mihitsy avy eo teo amin'ny 10 metatra teo ny avon'ity antsana ity tsy nisy kosa nefa ny ainana fonany naratra satria dia tovolahy iray ihany tao anatin'ny fiara nandritra izay loza rehetra izay potika tanteraka kosa ilay fiara amin'izao fetin'ny pasika izao dia tiana ny manentana ny rehetra ny mba hisorohana ny isin'ny lozam-pifamoivoizana ny fisotrosotrona zany sy ny tsy fifehezana ny fiarakodia dia ilaina fahamalinana avokoa zany rehetra izany satria dia nitanjona dia nianiko ao anatin'ny fetin'ny pasika ampilaminana na ihany koa ho ampifaliana tanteraka izany efa nresaka n'izay tontolon'ny fitaterana izay ihany tsika dia mitaraina noho ny fifanitsahana asa eo amin'ny fiara hafa tsy manara-dalàna ireo fiara regionaly mampitoy Antananarivo sy ny faritra Vakinakaratra miteraka faty antoka ho azy ireo ny fisian'ireo fiara ireo indrindra amin'izao fetin'ny pasika mabetsaka ny mpivezivezy miazo ny faritra Vakinakaratra izao. Mitaraina amin'ny fisian'ireo fiara tsy manara-dalàna ireo mpitatitra ao amin'ny zotra regionaly mampitoy Antananarivo sy ny faritra Vakinakaratra eny amin'ny fasan'ny karana iny amin'izao akatoko ny fetin'ny pasika izao. Na ny fiara taxi be na ny fiara avy amin'ny zotra nasionaly dia lasa manao zotra regionaly amin'izao fotoana izao. Etsy andaniny ihany koa ilay toeram-piatsonana zary lasa famenona mpandeha miazo any Antsirabe etsy Akadibahoaka izay tsy manara-dalàna ihany koa ka mahafaty antoka ireo kooperativa mandoa etra ara-dalàna. Zay zao mahita tômôbila taxi be manao itosy dia io izy io hitantsika mameno io dia ato koa zao misy tômôbila nasional mameno eto manao Antsirabe io dia zay le mpiasa eto isan'andro zany ohatrany hoe le ato anatin'ny station moyen lasa voahidy ato fa reo tsy mpanara-dalàna dia mandeha foana dia rafitry ny atety nefa tsy haiko hoe mipetraka izy nefa ohatrany hoe le ato anatiny ihany mifehezina fa le any ivelany tsy voafehy mihitsy tahaka an'ireo tômôbila mameno eny Akadibahoaka sy eo Anosy ireo zany tsy hitady zareo mihitsy anaovana an'ireo tômôbila ireo polisy mihitsy miandry an'ireo tômôbila ireo amin'le mameno eny zay nefa mandeha ny an-dalana PR efa ho folo vao tonga any Ambohimandroso mameno eto amin'ny Fasankarana frais anay mora zao zany anay frais Antsirabe ray alina. Araka izany dia manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra mahefa indrindra fa amin'ny ATT na ny agence de transport terrestre misahana izany ireo mpitatitra etsy amin'ny zotra regionaly Fasankarana. Mba manainga zany le tompon'andraikitra indrindra fa reo tômôbila mameno eny Akadibahoaka sy eo Anosy fa tena lenay fijaliana fotaka zao hatramin'izao mbola tsy afaka eto amin'ny Fasankarana zay nefa le tômôbila mpivarotra karoty avy any Ambovary raha misy tsy mety ataona kely na mivoaka eo ary zay dia mba asimy polisy dia mandofo horery dia zareo nefa alaina amin'ny papier dia atonga any dia miverina fotsiny le ATT mihitsy zany mba iangaviana mba handray andraikitra fa tena fijaliana lenay zay vao manao tsy mety kely dia fa sazy miandry anay nefa zareo le tsy mpanara-dalàna tena tsisy sazy mahazo azy mihitsy. Taratra sy hita mibaribary ihany koa ny fahalotona sy ny fisavoritany ny toeram-piatsonan'ny zotra regionaly eto amin'ny Fasankarana ity. Na dia tsy nisy orana aza teto an-drenivohitra nandritra ny fotoana naharitra izay dia fotaka, fako, fofona ratsy ireo no hita sy rety eny an-toerana. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra ihany koa ireo mpampiasa ity toerana ity na ny kooperativa izany na ny mpandeha mba hijery akaiky satria tsy mety amin'ny fahasalamana ny zava-misy tahaka izao ary mana ratsy endrika ihany koa ny tanàna.